Fiadanana daholy, fiadanana tompo daholy antonona amintsika rehetra, sœur sy frère, mpanaraka ny pejy namana dia loily fanosorana. Zavatra hozaraiko amintsika androany ry zalahy, ry zavavy dia ny momba ny hoe fanoloran-tena madio. Izay no anaovako partage amezako voninahitra an'Andriamanitra ray tsy toa hifampahirizantsika vetivety atao anatin'ity sary sy feo ity fanoloran-tena madio. Fanoloran-tena madio, juste izany par rapport amin'ny filazon-tsara. Hoy aho hoe fanoloran-tena madio ohatrany ahoana izay fanoloran-tena madio izay. Be da be isika no manao témoignage à partir amin'ny hoe fa nanolo-tena ho an'i Jesosy Kristy nanolotra ny momba antsika rehetra. Samy mamantatra ny tenany dia eo indrindra no mipetraka ny fanontaniana hoe madio ve ilay fanoloran-tena par rapport amin'ny herin'ny filazon-tsara. Ilay fanoloran-tena madio dia fanoloran-tena tsy par condition, tsy nisy zavatra mihitsy ny influencer anao ka nahatonga anao hoe andeha hanolo-tena ho an'i Jesosy. Zay ilay fanoloran-tena madio. Tsy misy zavatra ny tany, tsy misy zavatra avy amin'olona, tsy misy fisainana sy fieritreretana ny orienté-ntsika ka nahatonga antsika nanosika antsika ho amin'izay hoe andeha hanolo-tena ho an'i Jesosy. Zay raha maka exemple isika dia ohatrany hoe nisy fifaliana be, nisy zavatra nipoaka be teo amin'ny fiainana, nisy fahombiazana ara-bola, nisy prospérité be, nisy zavatra ohatran'izany dia hoe andeha hanokana ny fiainako amin'i Jesosy amin'izay. À partir an'izay zavatra nipoaka be, nitondra fifaliana sy fahombiazana sy réussite sy alohan'ny fisainantsika sy fieritreretantsika izay dia hoy isika hoe nanomboka teo dia nanolo-tena ho an'i Jesosy Kristy. Tsy madio zany, tsy madio zany. Ny mifanohitra amin'izay dia ohatrany hoe nandalo fahoriana be, sedra, tsy misy réussite mihitsy eo amin'ny fiainana, mijaly eny an-tanin'olona, misy contexte be da be mampahory, vesatra, tsindry pression, zavatra ohatran'izany dia vokatr'izay dia hoe Jesosy atolotra anao ny fiainako fa tena kivy tsy hitako intsony izay ale par condition izany. Lay influencé indray dia hoe misy olona mahay mitory-teny be mihitsy, mahay mizara be mihitsy eo amin'ny Facebook na YouTube na réseau ohatran'izany na tory-teny akalamanjana ihany koa dia par charisme be. Aza adino fa i Paoly dia niteny hoe ny teniko sy ny tory-teniko dia tsy avy amin'ny teny fa indrena mahataona. Tsy resaka kabary zany, tsy resaka poezia, tsy zavatra ohatran'izany fa fanehoana ny fanasihery. Andriamanitra mihitsy no maneho an'ilay hery avy eo aminy amin'ny alalan'ny fanamasina miasa zany dia iny no mikonvertiran'ilay olona tadidinareo Petera sy ny mpianatra ny tory-teny tany amin'ny asan'ny apôstôly tany dia voatsindrona tao am-pony ny olona 3,000 lehilahy fotsiny aparan'ny ankizy sy ny vehivavy lehibe dia nametra-panontaniana tao am-pony. Nanolo tena hoe inona ary no ataonay. Ohatran'izay zany le izy. Tsy par condition, tsy à partir amin'ny zavatra misy mihetsika ety amin'ity zao tontolo zao ity dia lasa manolo tena isika. Fa raha vao izay le izy dia miverina amin'ity sujet resahako ty hoe tsy madio le izy. Ary eo indrindra no tokony mipetraka ny fanontaniana satria ny antony dia za miteny aminao fa raha vao izay le fanoloran-tena, raha vao tsy madio zany par rapport amin'ny fanazavantsika izay araka ny ohatra ny raisitsika dia eo ambony fasika le izy fa tsy eo ambony vatolampy. Tsy eo ambony vatolampy. Ka ny tena fanoloran-tena madio dia tsisy hoe qu'est-ce qu'il a, tsisy hoe condition, tsy influencé tamina zavatra ianao fa tena hoe tsotro zao fotsiny mody ny sainao mahatsapy ianao fa misy an'izany relation tapaka izany tany amin'ny sany Edena tonga mpanota ny zanak'olombelona tamin'ny alalany Adama sy Eva dia tonga saina ianao dia tena baba noho ny amin'ny filazon-tsara ny hoetin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia rotodrotika, misy déchirement mihitsy ao anatinao, tsy misy balance, tsy misy fifandanjan-javatra tamina contexte ankoatra fa mody tsotro zao fotsiny ny sainao tena hoe tonga saina tsotro zao fotsiny ianao dia hoy ianao hoe hanolo tena ho anao a Jesosy Kristy. Amin'izay fotoan'izay dia sahako ny garantiranao fa afaka mandeha lavitra ianao amin'ny expérience spirituelle. Zany akory tsy midika hoe ny fipoahana ara-bola, ny réussite teo amin'ny fiainanao, ny fahoriana sy ny ohatran'izany dia hoe à partir an'ireny dia lasa orienté mitodika amin'Andriamanitra ny olona, tsy hoe ratsy akory zany fa ny zavatra rehetra miara-miasa. Fa par rapport amin'ilay fanoloran-tena dia hoe apetrao ny fanontaniana fa sao dia fanoloran-tena niankina tamin'ny zavatra ny antom-panoloran-tenanao. Zay no afatra dia rasoa tahitompo daholo.